Dia faly miarabantsika rehetra ny fiangonana Christ Embassy amin'ny alatsinainy fa 4 ny volana aogositra ity. Dia faly ahako hitondra aminao ny rapsody famarinana anio izay mitondra ny lohahevitra hoe ny vaovao lehiben'ny filazantsara. Ny ten'Andriamanitra fanokafana dia nalaina tao amin'ny Korintiana 1:5-20 andiny faraka amby 20 ka hatramin'ny 2:20 mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary satria ny olona iray no nosehon'ny fahafatesana dia ny olona iray kosa no nosehon'ny fitsanganany maty, fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no hahaveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Hoy ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Kristy hoe mamelabelatra n'izany lohahevitra hoe ny vaovao lehiben'ny filazantsara izany. Fantatrao ve fa rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia niaraka taminy teo ambony hazo fijaliana io avokoa izao tontolo izao, nombona tao aminy ny olona rehetra satria izy no mpamonjy izao tontolo izao. Izy no naka ny toeran'ny mpanota sy ny olona rehetra izay velona na efa niaina tany aloha. Dia hoy ny Romanina 5:12 hoe koa izany dia tahaka ny idiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Adama no olona voalohany, ary noho ny tsy fankatoavany dia tafiditra teo amin'izao tontolo izao ny ota. Vokatr'izany ny fahafatesana ara-panahy izay fisarahana amin'Andriamanitra dia nahatratra ny olona rehetra, nanomboka teo amin'ny Adama dia niparitaka tamin'ny olombelona ny ota ka niatra tamin'ny olona rehetra teraka teto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa Jesosy nombona tamin'ny hazo fijaliana teo amin'ny toerantsika. Ny fanomboana azy dia midika fa ny olona rehetra dia nombona tao aminy satria izy no naka ny toerany. Izany no antony tsy maintsy hanambarantsika amin'ny olona rehetra fa efa voaloha tao amin'i Jesosy Kristy ny tambiny otany, efa voafaritra tamin'ny fahafatesany ny sandany. Na izany aza ny onitry ny ota dia namonjy ny olona fotsiny tamin'ny sazy fa tsy namonjy ny olona tamin'ny fiainana ota. Ny fahafatesan'i Jesosy Kristy no namaha ny olona ny fanamelohana anao, izay tena zava-dehibe, nefa tsy nampihavana anao tamin'Andriamanitra izany. Ny vaovao lehiben'ny filazantsara dia tsy hoe maty fotsiny Jesosy. Mazava ho azy fa ny fahafatesany no fototra fa ny tena pahany be voninahitra dia ny fitsanganany. Alleluia, alleluia, tena mahafonja ny ten'Andriamanitra izany. Raha tsy nisy ny fitsanganany dia tsy nisy ny fiainana mandrakizay sy ny fahamarinana. Ny tena hafatra momba ny famonjena dia mifototra amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Avy amin'izany ny havian'ny kristianisma, teo ny havian'ny fiainantsika. Hoy ny Romanina 5:4 hoe koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Ny kristianisma dia fankalazana ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, fankalazana ny fiainam-pandresena, ny fahamarinana, ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana ao amin'ny Kristy Jesosy, voninahitra ho an'Andriamanitra. Ankehitriny dia manasanao ako anao azo hivavaka manaraka izay ho tononoko izao, averenao mifonao rehetra izany vavaka izany. Ray malalo misaotra anao noho ny